zay zany ataon'ny filoham-pirenena io ny programme anazy nalalin'ny nivoaka malagasy azy mitondra an'izay izy mety premier ministre io teo amin'ny laon'ny assemblée amin'ny fomba fanatanterahana azy zany nalefa andeha amin'ny laon'ny député satria mbola tsy misy ny sénateur lany teo io maninona no misy hevitra hafa ndray mandrodana an'io zay zany mahatonga an'le hoe andao ifampiteny andao ifampijery inona ny arahana inona ny tsy arahana zay ny tena zava-dehibe zay mahatonga any amin'le fitoniana zay zany lazaiko teo zarain'ny levitra fototra izy le programme lasa fanjakana filoham-pirenena le vina lehibe napetraka filoham-pirenena tsy maharesy lahatra azy dia mitsangana ho mpanohatra izy zay matsy manahirana kely amihainy hoe atosika zay ho mpanohatra ka raha le hevitra fototra kosa veny tsy mitovy na ianao ohatra ny teny zany no teny azany fa ry zareo no ny teny hoe andao asiana fifidianana mialoha aloha andao asiana sasany hoe andao ravana mihitsy aloha io dia mpanohatra ny ianao zany ko maninona moa fa mpanohatra ianao zany zavatra ataona izao dia fanazarantena amina resaka gestion démocratique des foules na hoe maintien de l'ordre raha zavaina zany zay raha ohatra ka misy korotana zay mirotsaka an'arabe zany misy olona maromaro zay voararany lalàna dia izao zavatra ataona izao zany no iatrehana an'izay manifestant zay mba hafahana manilika azy ireo hiala amin'le toerana zay voarara tsy azo anaovana fivorivoriana ka ny exercice io zany dia ilainay tokony atetitetika zany izy io fa miankina amin'le fotoana au moins zany zay 2 fois par an tokony manao ny exercice io maintien de l'ordre io zany ampianarina eto avokoa ireo teknika sy taktika rehetra hoentina miatrikady indrindra manoloana ireo fihetsiketsena zay mety iseho eny rehetra eny reto moa zany rehefa manao gestion démocratique de foule zany ny morega dia ohatran'reto hitanareo maso eto reto zany le zavatra misy reto élément voalohany reto zany reo le élément de contact zay manatrika an'le manifestant zany dia manaraka azy eto zany reto le réserve raha tsy ampy zany ny aloha ato dia manampy reo réserve reo raha ampy moa izy reo zany mosy hoe fisamborana manifestant io dia reto no manatanteraka anazy ato amin'ny réserve reo zany dia le hitantsika ato amin'ny farany ato reto zany reo le protection arrière zany hoe tsy maintsy arovana foana ny any afarany zany mba tsisy manifestant viany mandeha ato amin'ny placeny hemboregreto manjaka ny kolokolo mandritry ny fandraisana ireo mpianatra nivoaka avy amin'ny sekoly enam rehefa hiditra mpiasam-panjakana raha ny fitarainana ireo mpiasam-panjakana tsy misy intsony ny fijerena mari-pahaizana fa nikitrano antrano no masitsivana andraisana ireo mpiasa ny fisehoan'ny recrutement sur titre zay mamparary an'ireo administrateur civil nivoaka ny école nationale d'administration de Madagascar dia misy ireo olona zay tsy mahafeno ny fepetra tsy manana ny mari-pahaizana tsy nandalo ny ofana teny amin'ny école akory fa manomana tota taratasy zay any ambadimbadika any dia lasa miditra antsokosoko nommé sur titre amin'ny corps ny administrateur civil zay zany le hoe recrutement sur titre kanefa ny fomba fidirana ara-dalàna ato amin'ny corps ny administrateur civil dia manana ny diplôme na maîtrise ianao mandeha manao concours eny amin'ny ENAM ianao mianatra roa taona dia mivoaka eny amin'ny école ianao dia nommé dans le corps des administrateurs civils zay ihany ny lalana tokana ahafahana miditra ato amin'ny corps ny administrateur civil Moramanga hatramin'ny omaly olona 7 hatreto no matin'ny aretina peste androany olona 4 sisa tsabony any amin'ny hopitaly olona avy nanao fety raha ny fitatarany tompona ndraiky mpanjakana lehibe ny faritra loatra Mangority nisy fety natao zany tao amin'ny commune iray tao akaiky Moramanga dia raha nanao fety reo olona reo dia rehefa nirava ny fety dia nikokoaka dia nandreoaka nisy raha dia taitran'olo nisy ny famosavy zany tato zay moa ny gasy ny réaction voalohany hoe nisy ny famosavy ve tato ty tsisy na nieritreretra andeha ho any amin'ny dokotera fa nieritreretana hoe zavatra tsotra kanjo ao maraina an'iny nisy ny maty dia taitran'olona hoe hinary tiana mpananana ty dia zay mbola nieritreretra mbola tsy nieritreretra resaka ara-pahasalamana fa tany amin'le hoe nisy mosavy ve fa rehefa nijerena nisy taorianan'iny mbola nisy ny maty 2 3 teo voataitra namonjy ny tombo-pahasalamana daholo
Ramse mba manome zao hoe anao fehezanteny anankiray misy hoe alika ao anatiny. Misy alika? Misy alika eo? Misy an'le teny hoe alika. Tsy haiko miteny zany. Alika zay miverina amin'ny lalana. Be da be ny zavatra mikasika ny alika zany. Ny alika raha mihina anjarany nama miombolo. Ohatra hoe alika masika hoe? Alika ao anatiny sarotsarotra zany amin'le olona tezitra ve sa raha amin'ny olona tezitra zao zay mifandraisako azy. Eo misy andrasa miteny foana raha misy tezitra hoe ohatry ny alika sanaty resaka. Misy alika masika tena sy haiko zany tena marina sy mahay an'izany tena marina sy mahay sao dia mampiteniteny foana fa sy mahay aho ka aloha davy miteny sy mahay aleo davy miteny sy mahay aloha toy izay niteniteny foana fa zany ve tsy dia niratsy sa hoe misy alika avy ao anatiny tena tsy mahay raha misy alika hoe ny alika dia biby masika lelika laty tahaka izao sisan'ny afaran'ity trano eto Andotapenaka ity kila frehitra ankizy ray zanaky ny tompo-trano no namony ainy vokatry ny aitrano saika nihitatra ny afo ratsy ny farimbonina ny mponina ny namono azy mahaty ny afo tonga mipompe dia ny raza zay namono teny ambony teny anazy le fil natahorana mihitsy dia tonga teny ambony teny ny afo dia efa voavonjy iny ny afo zay vao hita le zazakely teo ambony teo fa may efa tsy voavonjy tsony. Mbola natory ireo fianakaviana no efa lelafy no tazan'izy ireo vokany teto amin'ity fandriana ity no namony ainy ny ankizy zanak'ireo tompo-trano.